Miarabanao amin'ity zoma faharoa amby roapolo ny volana novambra ity. Ny lohahevitry ny rapsodian'ny famarinana an'io dia hoe ambony noho ny anjely. Ny teny fanokafana dia nalaina tao amin'ny Koritiana voalohany toko fahaenina andininy fahatelo, mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy fantatrareo va fa hitsara anjely isika? Maika fa izay zavatra momba izao fiainana izao. Aseho an'io andinin-tsoratra masina io fa hitsara anjely tokoa ny kristianina. Hipetraka miaraka amin'ny Kristy eo amin'ny seza fiandrianana isika. Hitsara izao tontolo izao ary hitsara anjely araka ny soratra masina. Midika ve zany fa ambony noho ny anjelin'Andriamanitra ny kristianina? Eny. Ary ny fahambonitsika dia vokatry ny maha-izy atsika, ny maha-iray atsika ao amin'ny Kristy. Mpiara-mandova amin'ny Kristy, nateraky ny fanahin'Andriamanitra isika. Tsy toan'ireo anjely izay mpanompon'Andriamanitra isika, fa zanak'Andriamanitra. Hoy ny Romana toko fahavalo, andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo hoe ny fanahy dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra isika. Ary raha zanaka dia mpandova, eny sady mpandovan'Andriamanitra no mpiray lova amin'ny Kristy koa. Hoy ny Baiboly, ny mpanompo tsy mitoetra ao an-trano mandrakariva, fa ny zanaka no mitoetra mandrakariva. Hitantsika izany ao amin'ny Jaona toko fahavalo, andininy fahadimy amby telopolo. Ary hoy ihany koa ny Jaona voalohany, toko fahatelo andininy faharoa. Ry malala, ankehitriny aza dia zanak'Andriamanitra isika. Manana ny zo sy ny tombontsoa amin'ny mahazanaka, iray amin'ny Kristy isika, ary nomeny atsika ny fahefany, miaina sy miasa amin'ny anarany isika. Nangataka fanazavana ny sasany momba ny Matthieu toko faharoa amby roapolo, andininy fahatelopolo, izay milaza fa ho toy ny anjely isika amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Fantatsika ny toe-javatra, fa amin'ny fitsanganana amin'ny maty dia tsy mba hisy apakabady na avoaka apakarina fa ho tahaka ny anjely any an-danitra izy. Eto tena maly fanontaniana momba ny fanambadiana ao aorian'ny fitsanganana amin'ny maty Jesosy. Saingy nanazava izy fa amin'ny fitsanganana amin'ny maty dia tsy ho voafatotry ny rafitra toy ny fanambadiana isika. Ho tahaka ny anjely kosa isika, tsy hanan-janaka ary tsy hanambady. Tsy midika izany fa hidina eo amin'ny toeran'ny anjely isika, fa hihoatra ny fanavahana eto an-tany. Amin'ny fitsanganana amin'ny maty dia ho tahaka an'Andriamanitra isika, izay sady tsy lahy no tsy vavy. Amin'izao fotoana izao dia nirahana hanompo antsika ny anjely. Hoy ny Hebreo toko voalohany, andininy fahatelo ambin'ny folo sy ny fahaefatra ambin'ny folo hoe fa anjely iza no nilazany hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Tsy fanahy manompo va izy rehetra? Nirahana hanao fanompoana ho an'izay andova famonjena. Aleloia. Manasanao ako amerina an'izao vavaka ho tononoko manaraka izao amin'ny fonao rehetra. Ray malalo, misaotra anao nanao ho mpiara-mandova ao amin'ny Kristy. Mipetraka any an-danitra miaraka aminy ao, miaina sy mandeha amin'ny fahefan'ny anarany, mandeha amin'ny fahatongavan-tsaina ny amin'ny maha-Andriamanitra ao, ary miaina amin'ny mpandresena, manjaka amin'ny fiainana noho ny amin'ny Kristy. Misaotra noho ny fifandraisana masina aminao, noho ny toerana misy ny fahefako ary ny lovako ao amin'ny Kristy, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mirary tontolo andro mahafinaritra ho anao tompoko, samy hitahian'Andriamanitra isika rehetra.